Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Miarabantsika rehetra indray tonga soa atao anatin'ny fandaharantsika sarobidi ny fahasalamana ho an'ny androany dia ny fararian'ny soroka na ny épaule moa zany io no lohahevitra hoentina amintsika inona daholo ireo antony mety mahatonga izay fararian'ny soroka izay ohatrohatrany ahoana ihany koa ny fomba fitsaboana iza ny tokony anatonana raha toka sendran'izay fararian'ny soroka izay. Rehefa lasa lavitra ny aretina na ny antsointsika hoe misy fahasarotana na complication inona ny zava-mitranga, inona ny tokony atao. Izay no hoentin'ny ostéopathe atao anatin'ny fandaharantsika amin'ity androany ity dia anasananao sahady anjoy ny fiarahantsika hatramin'ny farany. Ireto tranga ireto no anisan'ny fambara amin'ny fararian'ny soroka. Mety ho avy ao aoriana na eo aloha no andrenesana marary. Androantsika dia resaka ny fararian'ny soroka. Fomba fiseho moa zany dia efa mazava ho azy marary ny soroka ilay olona. Misy avy ao aoriana marary ao amin'ny omoplaty zany misy aty aloha, misy ny soroka eto mihitsy tonga aty aloha aty. Fa ny ankabeazany dia tsy afaka mampiakatra ny tanany. Ohatra atrio fotsiny ny farany na tsy mahavita ambony fa tsy mahavita mibango volo fa eo fararian'ilay soroka izay mahazo an'ilay olona. Ary matetika izy io zavatra efa miseho ela zany fa tsy hoe vetivetika. Mety efa mambolana, mety amana herinandro mandritry kelikely eo izy dia indraindray vony ilany dia vondry koa ny ilany dia izay no resantsika hoe inona no antony mety mahatonga zany fararian'ny soroka ny olona anankiray zany dia inona daholo ny zavatra azo jerena sy mety azotsika mitsabo sy mijery an'izany zavatra eto zany izay no resantsika androany. Maro ny antony teraka ny fararian'ny soroka, anisan'izany ohatra ny tendinite. Be tokoa ny antony mety mahatonga ny fararian'io soroka io fa no jerentsika voalohany dia ny atao hoe tendinite zany. Ny tendinite zany dia fararian'ny tendon. Ny tendon zany dia hozatra iray mampitohy ny nofo amin'ny taolana. Zany hoe ilay fipetrahan'ity nofontsika ity amin'ny taolana dia misy tendon mampitohy anazy io. Dia io tendon zany raha amin'ilay nahoantsika dia ilay mafy be ilay tsy laitra iny ny tendon rehefa fotsifotsy iny iny ny tendon. Dia rehefa marary iny dia izay miteraka ilay ataontsika hoe tendinite. Zany hoe lasa marary ilay faritra misan'ilay tendon dia tsy afaka miakatra ny tanan'ilay olona. Fototry ny fararian'ny soroka ihany koa ny scoliose sy ny fahatsetsena ny lalan-drà amin'ny faritra ambony amin'ny vatana. Dia mety antony mahatonga an'izy io koa dia ny scoliose sy ny fivilanana lamosina ao ambadika. Zany hoe fa mivilana ilay lamosina dia mivilana koa zany ny hozatra rehetrarehetra mipetraka eo dia tery ilay nerf dia miteraka fararian'ny soroka izay zavatra izay. Dia ao anatiny koa ny fahatsetsemana lalan-drà any amin'ny faritra ambony any dia fiakaran'ny cholestérol zany fiakaran'ny triglycéride sy fisian'ny nicotine na zavatra manitsetsina lalan-drà eo faritra ambon'ilay olona eo dia miteraka fararian'io faritra io koa. Mahatonga io tranga io ihany koa ny goutte sy ny rhumatisme articulaire aigu ary ny diabeta. Dia ny farany mety mahatonga an'io fararian'io dia ny fisian'ny goutte zany hoe ny goutte tsy mahalala zany ka mangasy dia ny rhumatisme articulaire aigu dia ny diabeta antony an'ilay koa mety ahatonga ny fararian'io soroka io dia hodineantsika tsirairay ireo zavatra ireo.
raha idirana tsirairay ireo anton'ireo dia ny olona mampiasa solosaina matetika sy ny mpanao fanatanjahantena mampienjana tendon no tena tratra ny tendinite. Tendinite moa zany dia mitsanga matetika ho an'ny olona mpampiasa nyity tanany ity zany. Ohatra hoe eo ambododina teo foana izy tsy misy fihetsika tsy mihetsika mihitsy eo dia marary azy le tendon nefa rany ohatra koa hoe mpanao tennis de table izy na mpanao le tennis le tena kapokapoka iny dia mihetsiketsika foana le sorony io dia farany lasa marary le tendon. Ao anatin'izany koa ohatra mpanao basket ny mpanao volley le mihetsiketsika iny foana zany dia mety tonga an'izay efa fararin'ny tendinite zay. Zany hoe mienjana zany le tendon no fihetsika tsy mety dia miteka fararina eo aminazy io zavatra io. Eny ankoatran'izay koa zany misy ny finanana fanafody manimba tendon fa io zany tsy dia ho resahantsika eto. Vokatry ny fifampisontonana eo amin'ny ozatra ka mahatonga fivogonana na nœud, vokany tsy mety miakatra ny tanana. Dia ao anaty resahantsika teo koa ny fivilanan'ny lamosin'le olona zany na ny omoplaty. Efa mivilana zany le lamosin'le olona dia lasa misy ozatra mivokona ao amin'le aty amin'ny faritra ambony aty sy ny ao amin'le omoplaty na le taolam-pisaka ao dia lasa misy formation ana nœud na ozatra mivokona zany dia ozatra mivokona iny fampitarika aty amin'ny sanjy le olona aty dia lasa mirikotra zany le muscle dia lasa mifampisintona ny taolana dia tsy ahafahan'ny olona manainga tanana amin'izay fotoana izay fa lasa marary ao amin'ny faritra ny lamosiny ao aoriana ao sy aty aloha aty dia azo eritreretina zany hoe misy fivilanana lamosin'le olona dia jerevana amin'izay fotoana izay dia hita mihitsy io fa mivilana lamosin'le olona dia fantatra izy zany mahatonga ny tanany tsy miakatra. La Polyclinique d'Ilaf est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagasy une prise en charge complète et efficace. Déployée sur 3 sites, Ilaf, Tanzimbato et Beorirk, la Polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique d'Ilaf, votre santé, notre priorité. Ny tany cholestérol ambony no fototry ny fahatsetsena ny lalandrà mahatonga ny fararin'ny soroka. Dia ny cholestérol sy ny karazany moa zany dia amin'ny analyse nahitana azy hoe misy cholestérol ty olona ty dia matetika zany ny olona misy cholestérol dia ny olona tia atody tia tamenaka atody io tamenaka atody io dia mampiakatra ny cholestérol ao anatin'ny olona finananany matetika zany dia mety itiaka fahatsetseha lalandrà na any amin'ny randro na tia amin'ny fo na tia amin'ny soroka atsany amin'ny atidoany any amin'ny lomo tiaka fahatsetseha lalandrà ka mila mitanjona finanana reny tamenaka atody reny ny dobera ny tavikena isan-karazany reny. Izy io tsy tonga dia hoe mihina tavikena dia za zao manina mihina tavikena tsy manina fa mandeha tsikelikely dia mety hiteraka le olona lasa fanina be reny foana fanina zay metsika dia fanina mihodina dia fanina dia azo jerena mety misy cholestérol ty olona ty na misy triglycéride dia manao analyse dia hita hoe miakatra ny cholestérol. Ankoatra ireo sakafo mitondra cholestérol ratsy ireo, mampiakatra io menaka ao amin'ny vatana io ihany koa ny fidorohany. Ao anatin'izany koa zany mpifoka sigara sy mpifoka rongony. Rongony koa dia misy manetsina lalandrà tena aty amin'ny atidoha sy aty amin'ny fosiny faritra ambony aty ny rongony. Zany hoe foanao izy dia manetsina lalandrano any le menaka azo avy amin'ny rongony dia miteraka fararina aty koa iny amin'izay fotoana izay ankoatra ny any amin'ny atidohany any mety misy izay miteraka fahasimbana amin'ny atidoha amin'ny rongony. Tsy amin'ny vanintaolana ambany irery ihany koa nefa no mety ho voany goutte, mety ho voany ao amin'ny soroka. Dia manaraka ak'izay resahantsika teo ny goutte zany any amin'ny akibe tongotra matetika fisehoany zany any amin'ny akibe tongotra matetika zany mitranga ny goutte aty amin'ny lohalika ihany koa fa be da be ny goutte aty amin'ny soroka mipotra voalohany tsy fantatr'olona mihitsy hoe marary ny goutte fa
aty amisoka marary tena farak'izay marary izy am'zay tsy azoko tiana tsy azo atao nininona mihitsy a de efa azo eritseritra hoe mety misy goty ty olo ty na tsisy goty mihitsy izy tamin'ny voalohany a mbola tsy narary tongotra tsy naharina fa marary eo a de afaka eritreretina hoe misy goty ty olo ty a de ny analyse any moa zany anamarinany hoe misy goty le olona sy ny habitude alimentaireny izy zany ahafahana mahazo an-tsaina fotsiny hoe mety misy goty ty olo ty ohatry hoe olona mpihinana hena be izy a mpihinana masikita mpihinana saosy voatabia na lasary voatabia manta de efa azonao eritreretina hoe mety possible misy goty olo ty a miaraka amin'ny habe le olona vaventy be fa tena tonga de vaventy be reny zany a de mety possible hoe goty a de manao analyse ianao. Anisan'ireo fototry ny rhumatisme articulaire aigu ny fahasimban'ny nify sy ny areti-tenda izay tsy voatsabo araky ny tokony ho izy. Dia le resantsika teo koa rhumatisme misy na hoe rhumatisme articulaire aigu avy amin'ny microbe streptocoque izy io. Io ndray zany a dia matetika olona simba nify matetika parary nify matetika na simba na parary foana ny tendany a tamin'ny mbola kely na efa lehibehibe marary foana ny tenda sasany esorina mihitsy ny kambo tenda de matetika za vao misy an'izay de efa azoazonao an-tsaina hoe mety rhumatisme ty olona ty a mahazo anazy de le fiseho koa miaraka le tsy fiakarany ty a de vondrovondro zay ty a tsy mahay zavatra koa ny tanany a de marary ohatra mahitsihitsy ohatr'izay le farariny ohatra mitsifatsifaka zay le farariny a de mividina amin'ity ilany ty zany hoe ohatra mivondrovondro tsy mahay zavatra de marary daholo ratra tanana amy deforme de misy marary mahitsy ohatr'izao mahitsy aty de aty de faritra ambany koa mety possible marary fa ty moa zany resantsika de mifandimy marary ty de sitrana de marary ndray ty de marary mivezivezy eo le izy de manao analyse koa zany a hitanao hoe misy rhumatisme le olona. Mety ho hita amin'ny alalan'ny fitiliana ny fiakaran'ny tany siramamy ao amin'ny vatana ka mahatonga io fararian'ny soroka io. De fara moa zany le resantsika teo a ny diabeta misy olona zany tena tsy fanta mihitsy misy diabeta izy tena tsisy mihitsy hatramin'izay fa tampotampoke tsy miaingy ty a de itrevanao daholo ny teneniko teo a de itrevanao koa ny diabeta ay ambony be ny diabetany de misy ny olona koa diabetika marary ty efa miakatra ny diabetany fa tsy forcé hoe ny diabetika rehetrarehetra misy karazan'olona zay de zany hoe raha vao miakatra de fantany hoe miakatra ny diabetany de efa afaka le farariana de midina ny diabetany zany hoe raha traité-ny épaule zany ianao a de diabeta réclinao de sitrana le olona misy karazan'olona zay fa tsy forcé hoe ny diabeta rehetrarehetra fa misy karazan'olona zany a io de efa afaka anaovana testa hoe miakatra ny diabeta na midina fararony soroka io ary zay zavatra zay a zava-baovao am'le fisehoan'ny aretina zany taloha tsy nisy an'izany fa zao efa minomboka mivoatra ny aretina de efa azo eritreretina zany hoe farariny ty a soroka ty de mety hiteraka de diabeta mety antony mahatonga azy a beta be a mbola tsy mahalala an'izany fa androany a efa fantatritsika zay efa tenentsika de tokony afantatra azy eto ny olona rehetra. Mety tsy ho afaka miakatra intsony ny sandry raha toa ka tsy voatsabo ilay antony. Ny zavatra hitsanga moa zany rehefa traitena izy a dia maro de maro ihany a fa ny tena matetika zany de le farariana mihitsy ny tena mitombo tena lasa tsy afaka miakatra mety tsy afaka miakatra le soroka am'izay fotoan'izay a de tena lasa mijaly le olona ary miankina amin'le antony teo hoe lasa mivadika te amin'ny ilany indray koa de lasa tsy afaka miakatra zany lasa tsy mahavita ny fiainana andavanandro le olona de marary ny farariny zay zavatra mety hitsanga raha ohatra hoe tsy tsaboina le olona. Tsy tamin'ny fitiliana ny tendinite fa amin'ny alalan'ny fitsapan'ny ostéopathe. Ny problème na tendinite zany de ny tendinite tsy hitanao hoe marary izy a na ataonao radio io na ataonao scanner io na ataonao IRM io a ninona ataonao na analyse a tsy hitanao hoe marary le tendinite fa ny tanana mitsapa ihany a no mahafantatra hoe ty le tendon marary a de ny tanana no manasitrana zay moa zany no asan'ny ostéopathe de ao anatin'izay le misy hoe sensoriel de misy hoe structurel zany hoe le sensoriel zany le ohatrany hoe mametsa tanana iny a fa misy énergie transférena izy iny a de saina tsara le fietriky le taolana sy ny muscle de miankina am'izay nanaovan'ny ostéopathe a
mba hampasitrana le tendinite zany hoe misy zavatra fianarana zany fa tsy hoe mametrapetra tanana fotsiny a dia misy fihetsika ataony ostéopathe amin'izay fotoana izay dia zay mahatonga raha hoe tendinite mahazo le olona dia sarotsarotra fitsaboana raha vao tsy olamay anazy satria izay teneniko izay hoe ninina atao zany dia tsy hita mihitsy hoe inona maharaka an'ity olo ity normal dose zay atao rehetrarehetra fa ny tanana ihany mahafantatra hoe tendinite mahazo an'ity olo ity dia ny tanana ihany koa manasitrana dia zay mahafa ny ostéopathe moa zany a zay olona manondro ostéopathie natao hoe ostéopathe a. Mila ahitsivana ny taolana sy ny retsika ho an'ny scoliose. Dia raha ohatra misy fivolanan'le olona indray a no mahatonga an'izy le resantsika hoe scoliose na mivilana lamosiny dia hita zany lamosiny olona dia libérena muscle libérena nerf dia afaka ho azy le soka miakatra zay moa zany le azavaina foana koa le ostéopathie misy le atao hoe structurel ny anarany zany hoe manitsa le taolana mba hiverina amin'ny placeny a zay zany raha amin'le tsika gasy le ataony zalahy hoe manapoaka apoaka mihitsy zany le taolana apoaka hitsy a mba hitsy tsara dia efa mihitsy iny a dia militsy hatramin'ny sokony olona dia tsy marary. Tsy azo apoaka fahatany ny fivilanan'ny lamosina zao misy aretina mahazo ny taolana toy ny tuberculose na ny homamiadana. Dia tsara koa zany manamarika fa zay mahatonga ny ostéopathe eto Madagasikara hoe tsy maintsy dokotera manao ostéopathie satria tsy azo atao manapokapoaka fotsiny olo ohatry zany a fa raha vola tsy nianatra amin'ny manapoaka zany a dia mety misy risque be be ao anatiny ohatra anankiray fotsiny a raha misy tuberculose ny taolana lamosiny olona na cancer ohatra ka apoaka anao dia tonga dia malemy le olona zany hoe tokony hanamboatra ianao vomaika manimba dia zay mahatsara dokotera afaka manao analizy afaka mijery anao tonga dia hitanao misy tuberculose a ny taolan'ity olona ty a dia io miteraka le fararin'ny soroka ohatra dia any amin'ny hôpitaly indray na any amin'ny dispensaire izy a maka fanafodina tuberculose fa tsy mila poaka koa le olona amin'izay fotoana izay a fa traitinao tuberculose dia sitrana any épaule zay mahafa le dokotera manao fa tsy azo atao manapokapoaka fotsiny raha olona tsy nianatra fa mety hiteraka fahalemena tampoka raha le naira ty amboa zao mipoaka ka ohatra hoe tery le katapaka dia faritra mbaky hatretriny malema amin'izay fotoana izay a dia mety hiteraka zava-doza ka tenena tsifantsefa moa reny satria be da be nefa mieritreritra ny tena mahay manapoaka nefa tsy nianatra dia mila mitandrina sika mpijery amin'izany fotoana izany. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Mila fitandremana ara-tsakafo satria mety hiteraka fijanona ny fitempon'ny fo sy fahatapahany lalandrà raha tsy voafeny cholesterol. Dia manaraka izay koa nasantsika teo ihany a ny cholesterol efa miakatra ny cholesterol efa natsiditsika teo ihany finanana atody a finanana tamena moa zany a mayonnaise a zay misy atody rehetra gâteau a finanana zavatra be menaka reny a dia mila jerevana tsara fa mahafaty ihany a zay zany miteraka fararina fotsiny ty fisehoany farana amin'ny fo izy a dia miteraka le infarctus zany hoe mety hijanona tampoka ny fonao a satria tsy entsy na lalandrà raha ty amin'ny atidozy a mety hiteraka le atao hoe AVC efa malaza amintsika tampotampoka aloha fanina be tonga dia miakarapaka dia vita mety ho faty mety tsy ho faty miankina amin'ny fatapahany lalandrany a fa dia mila mitanjona fa le ty a fomba fiseho amin'ny fotsiny a fa raha tsy trabotsika dia mety hiteraka an'izay teneniko izay a amin'ny fotoana tsy ampozina dia mila mitanjona zany a resaka sakafo a amin'ny fandehanana mijery dokotera fanaovana analizy a resaka fahatretremany lalandrà na le mpifoka sigaro na le mpifoka ronono dia mila mitanjona fa mety hiteraka an'izay zavatra izay. Ny fady ireo sakafo mampiakatra ny acide urique izay miteraka goty ihany koa. Dia ao anatin'izay koa zany a le goty a
goty moa zany mahazo le olona de mila mifadianina izy a petabe ny anina tsoana amin'ny goty a fa voatabia zany a na manta na masaka de miteraka goty zay ny tsara fanatsika metrehitra foana ny olona voatabia masaka fa na manta de mety hiteraka goty io de ao anaty finanana viande rouge hena mena rehetrarehetra ny enomby henan'onjy ao anatiny a nytovakena rehetrarehetra hatramin'ny atina koa ny aranana koa tafiditra ao anatiny ny atodokena ny tongotromby sokrila rehetrarehetra keny miteraka fiakarana acide urique moa zany mahatonga le goty de efa miakatra io dia marary le épaule le tenendrika tindrefy io ary tsara koa manamaka fa ny goty de azo tsaboina tsara be mieritreritra hoe fa taizana goty tsisy taizana goty zany fa azo atao tsara mitsapo goty de afaka aminao tanteraka ny goty ohatran'ny olona rehetrarehetra fa tsy aretina tsara zotrana koa ny goty fa azo atao tsara manasoitra anazy mila manatona mpitsabo andaminana ny diabeta farany a le resantsika teo ny diabeta moa zany de makany amin'ny traitement na diabeta tsy hidirantsika lavitra iny fa misy ny amadia ohatra mitsabo ny diabeta ny lohamenaka na ny antsoina hoe huile essentielle no tena mahomby amin'ny fanasitranana ny rhumatisme articulaire aigu manoloana nefa fanoheran'ny microbe streptocoque ny pénicilline dia ankoatran'ny diabeta de ao ny rhumatisme articulaire aigu zay vokatsy ny farary nify sy ny tena de ilaina foana zany nify tsisy goka mihitsy aza asina goka mihitsy nify voasima de amboara voasima de amboara fa iny miteraka le microbe de le microbe mana mikika le taolantsika rehetrarehetra io aty zany izy voalohany le mikika amin'tony de tonga hatrany amin'ny andilana any ana amin'ny ansatsika any tonga hatrany amin'ny lohalika de farany makany amin'ny fo io microbe io de kikisany koa le valve ao anaty fo ao de akambany sode mihitsy le valve de tsy afaka mandeha tsony raha anao de lasa solona valve artificielle andafindray iny de vola be ratsatsara-potoana de sarotra koa mitsabo an'iny fa mila mailo sika fa io microbe streptocoque io dia efa résistant amin'ny pénicilline zany hoe tsy hitrana pénicilline tsony io na hitsinjona foana aritsika hitsinjona foana sarotra fitsaboana amin'izay fa ny huile essentielle ihany amin'izao fotoana aloha hatreto no afaka mamono tanteraka ny microbe streptocoque io dia mila mailomelo sy mahafantatra an'izay zany tsika amin'ny fitsaboana streptocoque zay zany akapobeany ny resaka soroka ny antony rehetrarehetra mahatonga anazy sy ny fitsaboana sy fisorohana mety atao raha resaka farariny soroka araka izay fanazavana ny oetiny mpitsabo ostéopathe teo izay dia antony maro no mety hatonga ny fararin'ny soroka eo ohatra ny fihetsika ataontsika tsy araky ny tokony ho izy ohatra hoe rehefa manao fanatanjahantena dia tsy manafana vatana na aoriana fanatanjahantena ihany koa dia tsy manao ny ataontsika hoe étirement eo ny aretina samy hafa mety hoe ny diabeta ihany koa mety tafiditra anatin'izay antony mahatonga ny fararin'ny soroka izay eo ny goty sy ireo antony maro samihafa anambaran'ny mpitsabo teo antony indrindra tsy tokony hampisalasalatsika anatona toeram-pitsaboana rehefa misy mararirary eo amin'ny soroka mba tsy ho tonga ny amin'ny fahasarotana na trangana aretina hafa sarotra tsaboana vao ho taitra isika menakavy dia ny farany eto ny fiarahantsika tamin'ity androany ity makasitraka feno hatrany ho antsika mpijery indrindraindrindra sy ireo miara-misalahy amin'ny fanatotosana ity fandaharantsika ity dia efa misy laharana ihany koa eo ahafahantsika mifandray raha toka misy sosikevitra avy any aminao any mikasika ny hoe lohahevitra hoentina ato anatin'ny fandaharantsika raha misy ihany koa hoe mpisabo te hiara-iasa ao anatin'izao fandaharana izao dia afaka mifampiantso sy mifampiresaka amin'izay laharana finday izay. Izay mamarina ny fandaharana androany, lohahevitra vaovao indray no entina aminao amin'ny heriny toy izao. Veloma tompoko. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.